Miarabantsika rehetra izay mahenona mandre an'izao fizarana kely ataoko izao na mahita an'izao fizarana izao dia Eline anarako a, tanora kristiana ahako, mpitendry gitara, gitarista ao amin'ny Priscilla. Fijoana vavolombelona izay mba tiako zaraina sy ampahairezana antsika indrindra tanora nareo na tanora kristiana na mbola tsy ao amin'i Jesosy a, dia manasa anareo mba heno kely an'ity partage kely izay ho ataoko ity. Zaho moa zany efa hatramin'ny fahakeliny efa nitereny dadanay sy neninay hivavaka foana dia efa na dia efa lehibe efa zatovo taty amin'ny 15-14 ans taty ary efa tena hoe tonga saina be mihitsy dia taritina andeha hivavaka foana dia mandeha mba hoe manaiky ny ray aman-dreny zany fa tamin'izany a miditra ao am-piangonana ianao dia tena tsisy miditra amin'ny lohanao mihitsy ny toritenin'ilay pasitera, tena hoe saritsarina mpivavaka fotsiny ngamba raha izay ny azoko ilazana azy, filinina be fotsiny ilay hoe midera ao am-piangonana dia ohatrany hoe mba mandeha dia mba mandeha, tenen'ny ray aman-dreny dia mba mandeha mivavaka. Dia namana koa moa tamin'izany, namana tena azo lazaina hoe nanana ny adalany sy naditra daholo dia nanaraka ny ataon'ny namana dia rehefa tonga ny toriteny dia ilay mivoaka ireny, lasa mandeha mivoaboaka any dia rehefa tapitra ny toriteny, iny ianao fa mody miditra zany hoe mba hoe manaja an'ilay fotoam-bavaka dia mody miditra ianao. Dia rehefa rava amin'izay ny fiangonana dia tsisy zavatra miditra ao an-tsainao mihitsy ny zavatra tenenin'ilay pastera na fiderana raha tsy hita hoe tena nideran'i Jesosy marina ve ianao tao sa hoe ahoana. Dia mifindra trano ary izay, rehefa mifindra trano izay a dia tsy tao amin'ilay fiangonana intsony vavaka satria mifindra trano tany alavidavitra mihitsy zany nisy anay. Dia rehefa tsy tao amin'ilay fiangonana intsony izay vavaka dia nentin'Andriamanitra tamin'ny fiangonana anankiray izay zanam-piangonana tena hoe mbola vao départ mihitsy, mbola vao hiainga mihitsy ilay fiangonana. Dia tamin'izay fotoana izay tena henjana be satria nahoana tamin'izay fotoana izay a za rery ny tanora lehilahy tao amin'ilay fiangonana dia nelanelanay sy pastera 4 mètres angamba na 3 mètres dia mbola vitsivitsy ny olona tao am-piangonana. Ianao amin'izany tsisy namana intsony hoe hiaraka anao adalana, hiaraka hivoaka kely any ivelan'ny fiangonana sy ohatr'izany. Tena henjana raha vao mivoaka eo ianao dia tonga dia any aminao daholo mason'ny pastera, mason'ny ray aman-dreny, tsy afaka miafokafina, tsy afaka manao hoe mody tsy mahita zany dia hoe tonga dia mivoaka tampoka fa tonga dia hita be. Dia tamin'izay moa ny tena tsy maintsy nijanona tao am-piangonana amin'izay dia tsy maintsy mihaino ny toritenin'ny pastera eo na ina tenenin'ny pastera eo, na tsy te hifantoka ary dia tsy maintsy mifantoka satria efa tsy teo intsony ilay namana ny ray filinina raha izay ny azo ilazana azy, efa tsy teo intsony ireny. Dia tao anatin'izay nandeha amin'izay ara ny andro vitsivitsy, nandeha ny volana vitsivitsy a dia tena tao anatin'ny fotoana tsy nampozana tena nitodika tamin'Andriamanitra amin'izay. Dia rehefa nitodika tamin'Andriamanitra dia tena nanomboka ny saintsaina hoe raha ireny adalako taloha ireny, za taloha olona mpiteny ratsy be, za koa taloha olona tia miloka fa tsy fantatra dadanay sy mamanay zany fa za miloka any ivelany any, tsisy mahafantatra ilay izy. Dia za koa tena olona mora tezitra be sady be kizitina be zany. Dia nandeha amin'izay ny fotoana ny saintsaina zany hoe raha reny parcours-ko taloha ireny moa zany tsy namindra fo tamiko Andriamanitra dia taiza ny zavatra mety nanjoa anahy, taiza mety nisy anahy. Dia tena tamin'ny fotoana io a nitomany mihitsy aho hoe possible raha tsy tao ambany fiarovan'Andriamanitra, raha tsy mbola namindra fo tamiko ny tompo a, tena mety tsisy dikany intsony ngamba amin'ny fiainako hoe tena ampitehany devoly mihitsy au maximum. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka ny saintsaina ny tenin'Andriamanitra dia sérieux tsara rehefa ao am-piangonana, tena hoe izay zavatra tenenin'ny pastera eo a dia raisiko noty dia tena hoe fandray akaiky tamin'Andriamanitra mihitsy aho. Dia tao anatin'izany tena natsapako hoe fiadanam-po sy fiadanan-tsaina. Tena mety eritreretintsika tanora izany fiadanan'izany hoe kely, fa raha izany fiadanan'izany tonga ao anatinao a tsy azo ampitahina mety harena na volana ananao zany fa tena manana fahasambarana mihitsy ianao any anatin'ny saina. Mivoaka ny tranonao dia hoe ianao za sy Jesosy indray angamba miaraka mivoaka eto ohatr'izao tena manana antoka ianao hoe ny tompo miaro anao eny an-dalana eny fa tsy hoe olom-poana mandehandeha fotsiny. Dia tamin'ny fotoana io tena tsapako be dia zokinay koa moa tamin'izany mitarika ana amin'ny resam-pivavahana resaka événement évangélique ireny. Dia nandeha tamin'ireny dia nanaraka dia nahazo namana kristianina tamin'ireny dia vao mainka nanakaiky an'Andriamanitra be da be koa, tena niala daholo, tena nagaga fa tsy niezaka be hoe andeha tsy handainga intsony, andeha tsy hiteny ratsy intsony fa niala ho azy ilay izy no niasa amin'ny fanahy masina. Dia tena isaorako an'Andriamanitra mihitsy zany, tsy niloka izany intsony dia tena
tena niova mihitsy dia ny zavatra hisintomako atsika zany a indrindrindra ianao raha mbola tanora mbola tsy eo amin'i Jesosy dia ny zavatra hisintomako anao hoe ny fiainana eto ambonin'ny tany dia passagère mandalo ny fiainana eto ambonin'ny tany fa tsinjovo ny fiainanao any an-danitra raha anaty tanorany ianao mahita an'izao vidéo zao a dia manentana anao hoe lanio amin'ny fanompoan'Andriamanitra ny tanoranao aza lanina amin'ny fiainan'izao tontolo izao fa mandalo ihany io hoe sady io a mety fahafinaretana azy ao anatin'ny adiny iray fa ny voka-dratsiny io a mety any amin'ny 10 taona 20 taona ny voka-dratsiny dia tena raha mbola tsy eo amin'i Jesosy ianao dia atorohan'i Jesosy ny fiainanao raha mbola saritsarina kristianina ianao a dia tena hoe mifandraisa amin'Andriamanitra akaiky a tena ataovy sérieux amin'izay ny fanomponan'Andriamanitra fa efa akaiky anie Jesosy efa akaiky Jesosy ary tsy fotoana tokony hivazivazyntsika indrindrindra tanorintsika satria ny tanora ny tena soldan'Andriamanitra tena ahafahan'Andriamanitra mihetsika bebe kokoa satria ao anatin'ny tanora daholo ny hery dia manentana antsika hoe verena amin'Andriamanitra mitodia amin'i Jesosy Kristy a fa ao aminy misy fahasambarana ao aminy misy fiadanana ao aminy misy fifaliana izay etretinao hoe raha miaraka amin'Andriamanitra ve dia borné be tsy maintsy izao tsy maintsy ity tonga dia laviko fa tsisy an'izany borné be izany fa miaraka amin'Andriamanitra raha ny tena hitanao fifaliana tsy mandalo fotsiny fa hatrany atokantranonao any faly foana ianao fiadanam-po dia tena manentana antsika hoe mitodia amin'i Jesosy Kristy a fa ao misy ny fiainana tsara indrindra dia raha tanora koa ianao a efa an'i Jesosy ianao fa mbola ohatran'ny hoe tanora mbola tsy sérieux tsara tomboa amin'ny fatahoran'Andriamanitra tomboa amin'ny fitiavana an'i Jesosy Kristy ary indrindra aoka ny fiainanao ho modely eo anatrehan'ny olona tsy kristiana eo anatrehan'ny tanoran'izao tontolo izao ho modely raha te hisintona indray ianao any amin'ny valin'Andriamanitra dia torohevitra atoroko anao hoe mitombo foana amin'ny fitiavana sy amin'ny fanajana an'Andriamanitra dia ho hitanao zany a fanaraka anao fotsiny ireo namanao ireo mahita ny toe-piainanao ny toe-ponao ny toe-panahinao dia misaotra antsika rehetra verset kely mba tiako zaraina aminao fotsiny ao amin'ny mpitoriteny toko 1:10 ozy izy ny boky mpitoriteny toko 1:10 hoe mifaliry zatovo dia mbola tanora ianao ary aoka ny fonao ampifaly anao amin'ny andro atanoranao ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao nefa aoka ho fantatrao izy fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany dia manentana antsika ny tenin'Andriamanitra hoe aza miandro hoe rehefa bebe na rehefa dadabe vao tena hitodika amin'Andriamanitra fa zao atanorano zao mihitsy ny tena ilain'i Jesosy dia tena faly be amin'ny partage anareo an'izany dia tahiny tompo daholo tsika saotra antsika niana